tsy mimpoly na ino idona na ino iantra aminareo base toliara zay. Nareo manao tao fahatany. Ngolo miaro ny tanin-drazany tsikasi. Baka ia lalagna hainareo zao. Zahay tsy kokany bazy. Ndra nareo amono fo hoe tifitsy anay zahay ratiky manohitsany bazy io. Zahay tsy ilay. Zao antragnoko avao trango zay raty io fe zao salomay zao. Ary faharoany fahatelo la namanay agny tsy fototsy. Amaray 6 heures farany amianay anareo mibarazy reny 9. Na tia na sy tia. Ary ny fahazonay atoy, ary ampianay fa tsy ampy. Angalanay koa ndramiko mintsy siao. Benetsy avao nanamboranay nandroany io momba ny base ny Benetsy avao. Angalanay koa ndrantsa siao. Aveto ny fikambana mazoto amin'izao androany izao. Manoloana ny raha misy eto amin'ny fokotanin'ny Benetsy nandroany. Tamin'ny 3 maray tonga teto ny mpitandro ny filaminana avy agny Toliara hisambotsy ny olo zay miaro ny taniny makasika an'ity base Toliara ity. Ka atao anatin'izay ny tenanay mosambory misy efatsy mirala zahay mosamboriny. Tsy nitratsy moa ny tenanay ka mbo afaky miresaky henany zao. Fa ny namanay raiky azo agny. De nanao hetsiky bevata zahay satria tsy mankatoa n'io fanambora namanay io. Zahay tsy olona angalatsy, tsy namako tragnonia. Sambotsambory fahatany amin'ny raha tsy misy dikany, amin'ny raha halanay ro hanamborana anay. Mba mitaka afatra kely mpitandro filaminana hoahy. Mba tonga vasaina ary zareo fa mampametra-panontaniana ndray ny zavatra iainantsika. Io no maganda hoe ho an'ny tanirazana tokoa ve sa ho an'ny olombisy zany nareo reo e. Mba tonga vasaina marina fa tena fa tsy rariny loatra ny le zava-misy iainantsika. Any aminareo ny lakile. Indrindra ho anareo ofisier manamboninahitra be galona. Tena marina mba tonga vasaina fa efa grave izy ato e. Zay fa de makasitraka aminareo ao dasy. Makasitraka anao ihany koa. Makasitraka anao tao anatin'izay ary tsy tafita moa ny afatra de niezaka ny antsofandrony izy zany no ampitan'izay afatra izay azadiny fa ny 4 jona de fety amin'ny mpitandro filaminana. Miarahaba tompoko. Salama. De ahoana ny fandehany? Ino fandehany fa mikasiky ny filoham-pirenena io. Yento. Tiako resaka satria mila mihanta amin'ny asany fa laha io tsy mihanta amin'ny asany ataony soniakanikanikany tany toy haviliny tany toy zay dianagny fa tsy raha olo fagnasoa tanaty zao altsy alivaritsany toy fa hamily tany toy dia ny filoham-pirenena kanikany magnandaka agny io halo sonia tany toy avily ambogady nda toy zao vao la io manarao fa mba mitsangana tsika fa zegny raha hitako ny tegna zao la kelikely fe izy zao maro koa raha takasinytsika fa tsy mety filoham-pirenena kanto ndraiky io avegny majanaka jamare mavoazy io. Nazava tsara mihitsy zany afatra avy any Toliara izy iny raha tsy diso ary matetika efa miditra mivantana atao anatin'ny fandarana ihany koa raha mandainga ny raha mpavandy ny ray aman-dreny ho ny afatra ato mazava ho azy fa mpandainga ihany koa ny zanaka ozy izy zay mba SMS alefany anamatsy ata. Miarahaba tompoko efa tafiditra anao. Miarahaba tompoko. Nena ny zavatra mba tiako ampisaina de ny filoham-pirenena zany tsy ampianaina intsony raha fampandrosoana no atao fa ny afatra ho an'ny tanora zany amin'izao vaninandro zao de ozy aho hoe mitedava fiarina ho an'ny tenanao manokana satria raha hitehitra mpitondra fanjakana zany tsika de ho taraiky eto ny tsirairay io nizaniza mitondra teo de samy manana faiblesse daholo reo fa ny anahy de zay ny afatra ho ampitandro filaminana aza manaiky ataon'ny olona fitaovana amin'ny zavatra ratsy ianareo fa mba miangavy ireo ny vahoaka sy ny zavatra niananareo tamin'ny isianianana mampitandro filaminana anareo ohatran'le tamin'le hoe tany ariva hektaran'ny namana teo zao de mampalahelo ny zavatra zany lasa ny vahininy
ny tany malagasy nefa izy no sahirana sasatra tamin'ny toerana io ka dia mampalahelo tompony zavatra ohatr'izany raha ataon'ny olona tondry falava avao ny tenako aleo mivondrona manana fitainana isika hanova zavatra misy eo fiainantsika zay ngamba no afatra kely misaotra tompoko akasitrahana ihany koa ianao amin'izay afatra torolalana sy fankahirezana ho an'ny mpiarabelona sy ny namana rehetra malagasy izay amin'ilay asa tena moa zany dia tsy maintsy mbola ho safidiana ihany koa zay asa tena tsy maintsy atao zay satria dia misedra olana amin'ny fahatapahan-jiro croise les bras sisa miaraba tompoko dia ahoana fandehany ahoana ny fandehany inona ny vaovao ao sy ny maresika ankoatran'ilay fahiny sokafana amin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny 4 jona za mikasiky fifanajagna vahiny sy fankatiavagna fivaninianana agnatin'ity Madagasikara ty raha kola vivelany zegny voahaja za le lafy mipaladia pretanindraza zegny tsy mba toteny mihitsy agnatin'ity fitondragna Madagasikara ty zegny fa agnano zay tiany atao zegny fitondra io satria misy vazaha karaha ty amin'ny Tomasina ty zany misy vazaha zay eo misipa viavy zay izy de vitake viavy igny sarahany lazany miaraka amin'ny dadany regny le viavy de iny raha teneny idorako izy tragnonare tsy mampanino anahy mamono are fanjakagny mitondra anare aty le resa bola foagny zay ambaran'le vazaha eta ikan'zegny nahamono olo izy tsy magnino fa misy vola ako vola igny fogna zegny raha tsy ataony nefa ka hatram'izay eto za teny mbola tsisy vazaha maty agnatin'ny Madagasikara ty mba tsy hitafaty zay nohon'izay ny fifanajagny vahiny diso tafahoatra loatra raha vao gasy piraitanindrazagna amin'ny tegna no maty fatinakoho ary mbola tadiavina fa raha fatin'olo mitovy amin'ny tegna tsy tadiavina akoho zay zegny mba tiako tsindrina kely fogna zay oka mba samby tovisagna hitovy zo amin'ny fitantanagny ty Madagasikara ty le natokagny mpagnampy hijanony ho mpagnampy karaha ndray matoy filoham-pirenena zegny mipetraka hitondra Madagasikara izy fa tsy napetraka vahoaka bako nanendry tegna de zay zegny mba tsara tsindriagna mafy mba hagnaja vahoaka lay indesiny izy fa tsy izy akory ny tegna henjagna agnatin'ity fitantanagny Madagasikara ty zay misaotra ty akasitrahana ianao ary mety ho izay ve ny miova tokoa ny fomba fijery amin'izao fotoana ary zavatra misy iainana eny vo fiarahamonina zany hoe ny vola no manjaka lasa tsy misy dikany tsy misy lanjany intsony ny ain'olombelona lasa tsy misy dikany tsy misy lanjany intsony ny fiarahamonina raisitsika eny antso manaraka miaraba tompoko salama tompoko dia ahoana ny fandehany izy moa dia avy aiza avy aty salary antsimo eny tompoko ento avy hatrany fa neo-kevitrao gaga zahay aty salary fa misy ondrotsy ndraiky vary toa nefa mandraiky hakere toa aminay aty le miangavy aminareo mba jerevinareo ankaiky fa voama otrino ma izy agny am'izao otrino izy any am'izao hoe tafakaty 700 ariary ny iray kapoka taloha nefa n'izy otrino allo eny tompoko de ny manaraka azy eo ao oui toy izy mifaneo-kevitrao i fizarana carnet atiky igny tsy miasa carnet reo aminay atiky tsy hainay ny fandehany hoe ahoana asa ino anton'io asa ino atao hoe drala fitanay drala zao fa ohatrinona no nazona an'le carnet aminareo akasitrahana ianao anatin'izany somary lavidavitra angamba le namatsika teo raisitsika avy hatrany koa ny antso manaraka dia ahoana fandehany efa tafiditra ianao eny tompoko izy tompoko efa lavina mihitsy ny rano nefa itsika tsy samy mitomboka anatin'ilay rano satria be voay ka noho izany
miantso anareo officier généraux, officier supérieur, officier subalterne, sous-officier, vata miaramila tsotso. Zay tonga saina tompo miangavy an-tanandro avoty ny fireneny. Zay ngamba no hevitro tompo. Ankasitrany ianao ary fanokevitra zany antsoan'ny zay manandrify azy ihany koa manoloana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ho an'ny ay raisitsika aloha ny antso manaraka eny tompoka efa tafiditra ianao allo eny tompoka efa tafiditra allo rehefa mba maheno an'le radio eto de tena olona mitaraina dolodolo no eno ato fa tokony mba hiteny hoe mandeha zao fiainana zao fa tsisy azany fiainana sarotra zany fa zay aloha anisany mitaraina fa raha mba misy afaka miteny hoe mandeha zao fa nareo tsy mahalala de zay no fahana mba hoe fanao aloha fa raha direna zao de mitaraina ohatrany tsy mba misy malahelo zany le mitaraina fenona azy asa ngana iza no ana sa mety mbola izy kely le manavy any an-danitra asa zao ary eny ary ankasitrahana fanirina moa zany satria de marina le volazanao mitaraina avokoa ary tsisy tsy mitaraina amin'izao fotoana zao noho ny zavatra misy satria saminy tafiditra ataontsika hoe ao anatiny zany fahasimbana sy fahapotehana izany avokoa ny lafiny zavatra rehetra ny asa moa efa rahantsika mahita io ny lalana sy ny sisa izay rahantsika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko lasa indray izy teo